fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola ao aminareo mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka zoko malalanay. Mankasitraka anao tompo noho ny amin'ny tompon'androm-pahavelomana zay mbola nomenao anay andray ary dia mbola afaka indray andinika ny teninao, fampahery amin'ny alalan'ny teninao eo ambany fitarian'ny fanahinao masina, koa dia izany fanahy masina izany ry tompo no hanendry ny lelan'ny mpanomponao, hanokatra ny vavany ary hanokatra ihany koa ny fon'ny olona rehetra miombona amin'izao fandaharana izao. Ary dia tolotrainao hatrany dera sy Lazary ny voninahitra, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana mbola ny mahakasika ny vavaka hatrany nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly no jerentsika amin'ity alady voalohany volana marsa 2020 ity dia ao moa ny vavaka nataon'ny Josoa ao amin'ny bokin'ny Josoa toko 7. Efa nanomboka nandinika io vavaka io ihany isika tamin'ny alady lasa teo, saingy noho ny fahateren'ny fotoana moa dia tsy vitantsika hatramin'ny farany izany. Koa anohy ny fandiniana ny vavaky Josoa isika ry havana ary dia averintsika vakina indray amin'ny anaran'ny tompo ny bokin'ny Josoa toko 7. Josoa toko 7 manomboka eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 9. Zao ary ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia notriarin'ny Josoa ny fitafiny ka niankohoka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehova mandra-parivan'ny andro isy ny loholon'ny Israely sady nasiany vovoka ny lohany. Ary hoy Josoa, indrisy Jehova tompo, nahoana no nampita ity firenena ity foana teo Jordana ianao hanoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita handringanana anay? Inay anay zahay mba nety nitoetra tany andafin'ny Jordana ihany. Indrisy tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa niambo teo anoloany ny fahavalony. Ary ho reniny Kananita sy ny mpona rehetra amin'ny tany zany dia hanodidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony, ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe. Amen. Ry havana, nambaratsika tamin'ny lasa fa vavaky ny olona kivy, olona zay very hevitra ity vavaka ity, olona diso fanantenana, miravoravo tanana, tsy mahita zay hatao, hanika tahaka an'Andriamanitra indray ny tao mahazo tsiny araka ny andininy 7. Averintsika vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Josoa, ary hoy Josoa, indrisy Jehova tompo, nahoana nampity firenena ity foana teo Jordana ianao hanoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita handringanana anay? Inay ane zahay mba nety nitoetra tany andafin'ny Jordana ihany. Eny ry havana fa na dia mpanompo voatendrin'Andriamanitra mpitarika ny vahoakany aza Josoa ry havana, dia mbola olombelona no fo mandray ihany, ary izany fakivina izany indrindra no antony nanaovany izao vavaka izao zay azo ambara fa vavaka fifonana, vavaka fibebana, fitalaona amin'Andriamanitra manoloana ny ady, indrindra moa fa ny ady atrehina eto. Fa inona tokoa moa ry havana no zavanitranga eto amin'ity Josoa toko 7 ity eo amin'ny andininy voalohany dia nisy zavatra zay nataony zanak'Israely tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zao no voasoratra eto amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voaozina, fa Akana zanak' Karmi, zanak' Zabdi, zanak' Zera avy tamin'ny firenena Joda naka tamin'ny zavatra efa voaozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezerany Jehova. Zany hoe naka zavatra tamin'ny zavatra efa voaozina Akana, ary dia nampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Mazava tsara mantsy ny lalàna ry havana ny amin'ny zava-boaozina ao amin'ny bokin'ny Levitikosy ohatra hitantsika an'izany ny toko 7 andininy 20. Ary mbola nampahatsiaro ny amin'io zava-boaozina io ihany koa Josoa ao amin'ny toko 9 eo amin'ny andininy 20.
asika vakina amin'ny anaran'ny tompo aingana manao hoe kanefa Josoa zany no miteny amin'ny zanak'Israely mitandrema kosa ianareo ny amin'ny zavatra voaozina fa andao manolotra zavatra ho voaozina ianareo nefa maka amin'ny zavatra voaozina kosa ka mahatonga ny tobiny Israely ho voaozina ary mampidodoza aminy saingy azo ny fakapanary avana iakany hanika tsy nanaraka ny didy zay efa nampahafantarina mazava tsara ho an'ny be sy ny maro araka ny vakitsika teo ary tsy lavitra fa eo amin'ny reo andininy manaraka ny vavaka fitarainana nataon'i Josoa dia voatantara mazava tsara ny teny nataon'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Josoa de ninona moa zany zay tokony andorana ny entana nangalary ny akana ary koa ny fitoraham-bato anyty faran'ity iakana zany niaraka tamin'iza tamin'ireo zanany lahy sy ny zanany vavy Andriamanitra tokoa ry havana tsy azo vazovaziana ary dia mahita loza ny olona zay efa nomena nanambarana ny didiny kanefa mbola minia mandika izany sitrapon'Andriamanitra izany ihany tak'izao fiafaran'ny fiainan'ny akana izao no fiafaran'ny fiainan'ny olona mpaniratsira raha tsy mahatsiaro tena ka mibebaka rehefa mpahafantarina azy ny tsy mety mibebaka dieny mbola velona eny ry havana olona iray tokoa moa no nanota akana izany lehilahy avy tamin'ny firenena Joda nanafina zava-boaozina kanefa ny vahoaka iray manontolo no nianjadiny ny fahatezeran'ny Jehovah Andriamanitra fampitandremana ho antsika izao zavatra nitranga izao ry havana aokary ho fantatsika aoka ho tadintsika fa na de olona iray aza mandika ny sitrapon'Andriamanitra dia mety miatra amin'ny fianakaviana manontolo amin'ny fiangonana manontolo eny miatra amin'ny firenena manontolo ny fahatezeran'Andriamanitra eny ry hava malala manoloana ny tarain-javatra manahiran-tsaina satria niteraka ny fahamaizan'i Jehovah Andriamanitra mety ho fahadisoana mety ho fiainam-pirenena amin'ny sambo aravoara na de mety tsy ianao azy no loharano ny poiran'ny olana rehefa tena mahatsiaro ny olona iray fa izy ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ilay sehatra eo amin'ilay toerana araka nitatsika eto moa dia Josoa no tompon'andraikitra voalohany satria izy fatatsika izany izy no nofidian'Andriamanitra hitarika ny vahoaka dia ny zanak'Israely de inona ary nataony na nandratra vavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra izy nitodika tamin'Andriamanitra ary dia nifona nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra hitaraina amin'iza tokoa moa ry havana amin'ny Mosesy ve ko Mosesy azy efa matiko efa nalevin'Andriamanitra eny niarany sazon'Andriamanitra ihany koa ity mpaminany ity zay tsy mba afaka niditra akory tany amin'ny tany Kanana hitaraina amin'ireo zanak'Israely mpiray fiaviana ve izy ireo koa aza nge mba voalaza eto amin'ity toko fahafito ihany eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny farany mamarana ny andininy fahadimy io fa zao ny voasoratra eto dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano ary matoa ny olona iray mitaraina dia mila vonjy mitady vonjy na farafaratsiny mba hoenty manamaivana ny alahelony ny mizara izany taraina izany kanefa raha mpitarika ianao raha leader ozy izy ny teny frantsay na ny teny anglisy tsy sanatria ny olona eo ambany fifehezanao no andeha hitarainanao na hitadiavanao vahaolana ny olona aza mihevitra fa ianao mba mety hitondra ny alaolana amin'iny na maha leader anao amin'ny mampitarika ary eto amin'ity tantara ity ry havana dia mazava loatra fa Josoa no andrandray ny zanak'Israely ho fitaovam-pamonjena ho an'izy ireo de reto zanak'Israely zay vao nivakitsika teo fa ketraka ny fony ka tonga tahaka ny rano tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany no azo hitarainana ary raha vahaolana no tadiavintsika zanak'olombelona dia zay atolotra Andriamanitra no azo antoka indrindra satria tsy misy endry tsy misy manam-pahalalana mihoatra no Andriamanitra
zay tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany. Ary zany ry havana no antony tsy maintsy ananantsika indrindra ny olom-pirenena mitarika tahaka ny Josoa tsy maintsy manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra, dia ny Andriamanitra ny Baiboly izany. Tsy maintsy ananana fiainam-bavaka matanjaka miaraka amin'Andriamanitra izay mahalala mahita ny zavatra rehetra, eny fa na dia ny miafina indrindra aza. Ary raha miverina isika mandinika ny vavaka nataon'i Josoa dia mahita zavatra vitsivitsy zay tsara asongadina. Voalohany isika vavaka fifonana ny nataony. Ry havana, raha ny marina ange ka tsy fantatry Josoa akory aza ny zavanitranga ka niteraka fanasaziana mahery vaika avy tamin'Andriamanitra. Ary zay angamba no azo amboara hoe fahadisoana nataon'i Josoa, tompona andraikitra voalohany izy kanefa tsy mahafantatra akory ny zava-mitranga. Kanefa koa tsy azo ambara hoe tena fahotana tsy maintsy nifonana tamin'Andriamanitra ny tsy fahafantarana ny zava-misy. Saingy izao, na de teo azy zany tsy tena fahafantaran'i Josoa ny zava-nitranga zay nampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra izany rehefa nahita ny loza niatra izy. Josoa zany dia ny fahareseny zanak'Israely izay nisy mihitsy moa no maty ny vonoiny fahavalo, dia azony Josoa an-tsaina avy hatrany nampafantary ny fanahy masina azy fa fibebahana, fifonana no tokony atao aingana diaingana, fibebahana tsy misy atakandro. Izany no takiny zao faharesena zao satria tesitr'Andriamanitra, ary noho izany dia navelany ho resy ny fahavalo ny vahoakany. Eny ry havana, tsy mba hoe nanamary tena na nandany fotoana nitady zay olona nanao fahadisoana ka niteraka ny fahatezeran'Andriamanitra Josoa. Avy hatrany dia nibebaka ary tena zava-dehibe eo mason'Andriamanitra, tena ankasitran'Andriamanitra ny toe-po, ny toe-tsaina, ny toe-panahin'ny olona mpitarika, leader izay mahay mitondra ny eloko ny hafa eo anatrehan'i Jehova, matsiaro mifona ho an'ny hafa. Faharoa, teo anoloan'ny fiaran'i Jehova no ny ankohoka izy sy ireo loholon'ny Israely niaraka taminy. Zany hoe tsy niasa irery aloha Josoa fa nanana mpiara-manompo, tsy nanavatenana ny olon'olona samirery, tsy nievitra ny tena no ambony kokoa noho ny hafa, na de izy aza no tendren'Andriamanitra handimby any Mosesy. Zany hoe tena nomen'Andriamanitra toeram-boninahitra na dia tsy mba mpaminany tahaka ny Mosesy aza moa. Eny ry havana, tsy mba nalaim-panahy hametraka ny tenany ho ambony noho ny hafa ka hijanona ho mpibaiko na ho mpanome baiko fotsiny Josoa fa tena mpanompon'Andriamanitra, nanana toe-panahy mendrika sy mahamendrika ny mahazanaka Andriamanitra, ny mampanompon'Andriamanitra azy dia ny fanahiny fanetrentena. Raha am'izao andro ankehitriny zao tsika zany, antsika ambara hoe kristianina dia fanafoanana ny tena, fandavana ny tena ary mitodika mandrakariva kosa amin'ny hafa. Zany hoe rehefa tena kristianina ianao nivafoa, mpanara-dian'i Kristy, olom-baovao amin'i Kristy dia tsy miavinavina, tsy mihevi-tena ho zavatra, mahay manetry tena sy milahatra amin'ny olona rehetra. Ary amin'izany moa dia tsy iza no modely tahafintsika fa Jesosy. Izy no tsy maintsy tahafina ho antsika zay milaza ho mpanara-dia azy mpianatry ny tompo kristianina. Fahatelo, voalaza ry havana fa teo anoloany ny fiaran'i Jehova no ny ankohoka i Josoa sy ireo olona namany. Manambara izany fa tena Andriamanitra fa tsy zavatra hafa ny ankohofan'izy ireo. Ny fona teo anatrehan'Andriamanitra satria ny fiaran'i Jehova moa dia ny tahiry, ny tehirizana ihany koa, ny vato fisaka misy ny didy 10, ary pirofo zany teo amin'ny fivavahana tamin'izany fotoan'izany fa manatrika Andriamanitra. Ary fantatsika arak'izany moa fa ity vavaka ity ihany koa fa efatra zany dia matetika mampiseho fa tsy eny velany akory, tsy olona avy any velany akory no niteraka ny fahavoazana na ny loza zay nampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra, tsia fa olona tao anatiny ihany.
araka ny teny soratra masina manambarantsika hoe ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Ary eto zany ny iakana dia fantatsika fa iakana neka tsy jentlisy tsy avy amin'inona izy tsy hoe ao amin'ny firenena jentilisa manodidina fa tena lehilahy israelita averina indray zany fa tena nahafantatra izy ny lalàna. Ary matoa ny afina nanaovany an'izany tsy nisy olona nahita azy zany dia nahitany hoe nitsoriritiny ireo zava-boazon'ireo dia nafeny nalainy ho azy dia fantany loatra fa tsy mety tsy netiny nataony voahelika izy raha misy mahalala. Ary dia izay tokoa moa no nitranga fa rehefa nataony fanadiadiana ary Josoa moa no nanontany azy mangingina ka niaiky ny fahadisoa ny akana avy hatrany dia niatra nisy azy mahatsiravina satria izay no nasainy Jehovahandriamanitra natao. Teto zany tsy mba nisy hoe nieloko ibaboana mody rariny na hoe ravikazo nanintsana ka ny sisa no ampanoriana fa tena rano raraka tsy azony raofina ary dia nodorana avokoa ireo zavatsarobidy. Tena sarobidy kanefa nitera-doza satria zavatra efa nozoniny Josoa ary lasa niteraka ozona ho an'ny mpiray monina ny mpiray firenena manontolo ary ny faharesen'ny zanak'Israely teo anoloan'ny fahavalo. Ny fahadimy farany riavana hoy isika hoe lasa Andriamanitra indray no tona azo tsiny tamin'ny Josoa. Averintsika vakinange ny amin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'ny Tompo ary ho reny ny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany dia handidina na izy ka hamono ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony ary hatao ahoana ny anaranao lehibe. Eto zany dia toy milaza Josoa fa ho voatohitohina ho veriasina ny anaran'Andriamanitra iendanja ny voninahitr'Andriamanitra satria nandresy ny fahavalo zay hevitra tokoa fa hay ny Andriamanitra reto zanak'Israely reto hay Andriamanitra tsy afaka miaro azy reo akory. Ary havana tsy ny fahotan'ny kristianina na ny adalàna ataon'ny mpanompon'Andriamanitra no ahatonga ny voninahitr'Andriamanitra hiety na ny anaran'i Jesosy Kristy iendanja ka hoe tsy afaka sitrana intsony ny anaran'ny Tompo ohatra tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny heriny, tsy miova ny voninany, ny fahamarinany, ny fahamasinany. Koa na endry na manao adalàna ny mpianatry ny Tompo tsy manova ny herin'ny Tompo Jesosy izany. Na manao marina na manao kolokolo ny mpianatry ny Tompo tsy mampiena ny voninahitr'Andriamanitra izany. Mety mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra zany fa tsy ahatonga na oviana ny herin'Andriamanitra na ny anaran'i Jesosy Kristy ho lefy sanatry. Fa eto amin'izao tantara izao rehefa resy ny zanak'Israely zavatra izay tsy nampoiziny Josoa latsaka ambany dia ambany moralin'ny Josoa satria mbola olombelona ihany izy tsinona ka lasa diso hatramin'ny fahalalany fahafantarany an' Jehovahandriamanitra. Tsy hitantsika intsony ilay Josoa olo ny finoana nametrahan'Andriamanitra andraiky tragoavana dia ny fanohizana ny asany Mosesy. Fa ny hita dia araka nambarantsika teny am-piandohana hoe olona kivy no mivavaka ketraka atahorana ho tratry ny famoizam-po. Izany no hitantsika pitarika lasa nanadino ny fahefan'ilay Andriamanitra ny fidy azy sy ny tsodrano ary nampahery azy nampandresy azy hatramin'izay toy ny takona tamin'ny Josoa tanteraka ny hery sy ny laza ary ny voninahitr'Andriamanitra ny fahefany Jehovahandriamanitra ilay tsy miova namorona ny lanitra sy ny tany. Riava malala ao amin'ny Tompo enganie isika zay miombona amin'izao fandaharana izao mba ho kristianina. Voalohany aloha mahay mibebaka mandrakariva ary mifona tsy misy atakandro rehefa mahita zavatra tsy mety manoloana ny fahotan'ny hafa. Ary zay moa nataon'ny Tompo hoe rehefa mibebaka ianao izy tamin'ny Petera ngamba nilazany an'izany dia ampaherezo ny rahalahinao. Dia engane isika koa mba ho mpanompo manana mandrakariva ny fanahy ny fanetrentena, mpanompo mahazo antoka hatrany ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa manao fotoam-bavaka ary tsy ho ankonana fahavalo ny asan'Andriamanitra ka na mora na misarotra dia
sy ho alaim-panasa natria hanymetsiny an'andriamanitra zay tolorantsika ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo andriamanitra eo misaotranao izay no ny amin'ny afatrao mampandiny tenanay, mampandiny tena ireo voafidinao mpitarika ry tompo, ary indrindra mampitodika aingana, mampiverina aminao satria andriamanitra ny famindram-poa, ny andriamanitra ivavahanay. Dia misaotra ry tompo tsara. Amen. Ry havana tapitra ny fandarantsika fa dia manao velomanao ho tahin'ny tompo, ary amin'ny heriny indray raha mbola sitrapon'andriamanitra. Manao velomanao indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.